ahafahana mijery misava ary koa manao rindran-damina mahakasika ny ireny remblayazy ireny dia ato manomboka amin'ny zao andro anio zao ny fanaovana fanajariana na fanaovana remblayage ny tany ato anatin'ny tanàn'Antananarivo sy ny manodidina ka ho voakasika ny amin'izany moa hojerena akaiky ny amin'izany dia ireo faritra izay misy an'ilay plan d'urbanisme détaillé na hoe PUD ny bypass ao ihany koa ny any Ampitatafika sy ireo maro hafa ihany koa mety hiarany sazy izay voatondro ny lalàna mahafehy an'izany boka hatrany amin'ny fanaovana fourrière-ny fiara izay mitondra ny tany famerenana ny tany amin'ny laoniny ary sazy miatraika ihany koa eo amin'ny fandoavana ny sanda ny tany izay lany tao avo royeny ka raha mbola mitohy ihany anefa ka misy minia tsy te hanaraka an'izany atao hoe didy mpanjakana izay mivoaka izany dia mety hiafara amin'ny fanenjehana ao anatrehany izay voatondro ary faiziny lalàna adieloka